Andray anjara amin'ny fampiratiana ny vokatra biolojika amin'ny alalan'ny salon biofar any Nuremberg Allemagne i Madagasikara ny 19 sy 17 Jolay 2024. Etsika fampiratiana arabaritra eo ambany fiahin'ny Ministeran'ny Fambolena sy ny Fiompiana, fiara-miasa miaraka amin'ny GIZ, ny PIC, CASEF ary ny fandaharan'asa fiarina ka ny IDBM no isan'ny délégation malagasy ampifandray ny mpamokatra amin'ireo mpampiasa vola. Tombony lehibe ho Madagasikara ny fandraisana anjara amin'izany satria sehatra ampisokatra ny fifandraisana eo amin'ny tsena iraisam-pirenena amin'ny fampiroboroboana famokarana biolojika ka ahitana lalam-barotra ary ifandray amin'ireo mpampiasa vola, sehatra hitondrana ihany koa ny laza sy ny vokatra mampiavaka any Madagasikara ka ampiditra vola vahiny ankoatra ny fampiroboroboana fiarin'ny mpamokatra ary ny fampitomboana ny arikaren'ny firenena malagasy. Efa maro ny ezaka nentin'ny Ministeran'ny Fambolena sy ny Fiompiana tamin'ny fampiroboroboana ny vokatra biolojika eto Madagasikara. Dia izao hetsika ataontsika izao ny anisan'ny ezaka atao. Ataontsika izao hitady miantso ireo mpisehatra na ny investisseur eran-tany mba hiara-iasa amintsika satria ny tsena no ahafahana mampitombo ny velaran-tany vokarina. Raha tsy ampy ny tsena dia fantatsika na inona vokariny tantsaha ahena ny zavatra vokarina satria misy reraka izy, mampidibola izy, mampiasa vola izy amin'io ka raha tsy misy mividy ilay vokatra ahoana moa ny ampitombon'ny velaran-tany. Fa ny hitadiavantsika amin'ny alalan'ny fandraisana anjara amin'ny fampirantiana iraisam-pirenena toy izao ireo partenaire, ireo mpamaty vola, ireo investisseur dia ananantsika tsena betsaka midadasika ary eran-tany hoe tadiavana daholo ny isam-pirenena lehibe zay tady vokatra biolojika ireny hiara-iasa amintsika hividy ny vokatsika dia ahafahana mampitombo ny velaran-tany. Fantatsika efa napetraka araky nambara teo misy outil anankiroa zay tiako averina lalàna bioary mikasika ny agriculture biolojika. Io dia telo ihany ny firenena afrikana hoe manana an'io tsika anisany ary misarika an'ireo investisseur zany. Manana koa tsika n'ilay hoe loi sur l'agrégation agricole nale hoe lalàna mikasika ny mpamokarana zay miaro amin'ireo investisseur sady miaro any koa mpamokatra amin'izany sehatra hifanarana amokarana vokatra zany ary vokatra toy izao vokatra biolojika. Manana zany fitaovana zany outil zany tsika ahafahantsika miaro ary misitony ireo mpanambola zay te sehatra amin'ity sehampiarina fambolena biolojika ity. Fa indrindra dia mitohy foana ary zay moa no anatin'ilay fifanarahana amin'ny ministera sy simabio ampitomboana ny fampiofanana ireo tantsaha, ampitomboana ny velaran-tany ilay atao hoe territoire à vocation agricole biologique TVAB. Fantatsika fa manana an'izany tsika, nametraka an'izany tsika, mbola tsy ampy loatra ireo ny aben'io TVAB eto amintsika fa ezahantsika ny anitatra zany amin'ny faritra samihafa zay samy manana ny hanitra azy manana ny maha izy azy avokoa. Ary zay ny tombontsoantsika malagasy le diversité an'izay produit biolojika zay. Rehefa raha manana an'izany tsika, manana ny tanytsika zay io moa ambara firenena io no etsika fitaovam-piadiana ampitomboana ny arikaren'pirenena indrindra ampitomboana ny fidiram-bola ny tantsaha dia fiara-miasa n'izany rehetra zany no ahafahantsika mampitombo isan'ny tantsaha zay hisitraka risehatra amin'ity fambolena biolojika ary ampitombo fiarikarena ho an'ny firenentsika.